Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa izao lazainy Jehovah amin'ny taranak'Israely, tadiavo aho dia ho velona ianareo. Amen. Ivavaka isika Tompo. Endreny afalianay Tompo malalo, raha nahita izao fahazavana lehibe izay nasolonao ny aizina almpahafatesana vao nolalovana izao. Nakasitraka mankatelina indrindra Tompo satria tombonandro vaovao indray no nomenao anay. Hery sy tanjaka fahasalamana ihany koa no natafinao anay no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ka dia mbola faly izay rehetra miankohako amin'ny tongomasonao Tompo, mba hiarahabanao, hideranao ary ankalaza sy hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria ianao le Andriamanitra masina sy be voninahitra. Ianao le Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo, tianay, mikarakara anay, mihay sy miaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Misaotra betsaka anao ihany koa zay Tompo satria mbola nomenao Tompo-pahasoavana indray afaka hiaona aminao eto ankehitriny amin'ny alalan'izao vavaka masina izao. Afaka ihany koa andre ny afatrao sy ny fampianaranao ampiarinay eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Vao miangavy zay Tompo malalo, avelao ny fanahy masinao ameno sy anenika anay rehetra. Anazava ny foa mampananay, anolo-tsaina anay ka dia hovoarainay tsara avokoa ny afatrao rehetra, anitsinay lalandisonay. Ny fanahy ratsy rehetra kosa Tompo, izay mitady anelingela ny fifandraisana Jesosy ary koa tsy ampifantoka anay, dia didina sahady amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta, tsy anan-kery, tsy anam-pahefany eto fa doranao may any amin'ny farihy rehetra fo mandrakizay mandrakizay. Dia mitenenina Tompo, fa vonona iainao anao zay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva riavana no hiarabanana antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana riavana androany dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'i Jeremia, toko 9:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Bokin'i Jeremia, toko 9:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Jérémie, chapitre 29, verset 11 à 13. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Fa izaho malala ny hevitra hiaverako anareo o Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary antso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Amen. Izany andiny soratra masina fo izany indray riavana no angalantsika fampahirezana androany. Izao mahalala ny hevitra hiaverako anareo Jehovah. Teny izay efa tena ombavantsika tsirairay avy tokoa izany riavana. Teny nambaran'Andriamanitra eto androany, mba ilazany amintsika tsirairay avy tokoa fa ny hevitra hiaverany antsika dia tsy sanatria hevitra mpididoza na koa hitondra fanapitena ho antsika, fa kosa hevitra tena hitondra fiadanana sy fifaliana, ary dia ho porofony izany dia mirahin'Andriamanitra tokoa ny zanan'ilay tokana hidiny ety ambony tany, sanatria tsy hanameloka antsika riavana, fa kosa mba hamonjy sy hanafaka antsika tsirairay avy. Izany hoe tena manana hevitra matotra tokoa Andriamanitra hamonjy antsika amin'ny lafiny maro isan-karazany, ka raha sanatria isika toja ao anatin'ny ady ankehitriny dia matokiry riavana, fa manana lalana izy hampandresena antsika amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika. Raha toa ka tafiditra ao anaty korontana sy filaminana ihany koa ny fiainantsika ankehitriny, dia efa vonona izy hiditra an-tsehatra ka andamina sy andravina izay rehetra mikitotoana eo amin'ny fiainantsika. Raha manaitaina kosa ny aintsika amin'ny aretina ohatra, dia ho amarininy amintsika androany fa izy no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, ka tsy misy izay zava-mahagaga tsy vitany. Hainy ny manasitrana antsika, hainy ny mampitsahatra ny fanaitainana eo amin'ny fiainantsika. Kanefa kosa isika rehetra izay tena mila sy mangetaeta izany fandresena sy vahaolana izany ve? Isika izay tena mila fanasitranana sy fahombiazana, fiadanana sy fielaminana avy amin'Andriamanitra izany ve? Mba mazoto maneho zavatra tsara sy mahafaly amin'Andriamanitra ve isika?
mba ilazantsika amin'ny tanteraka tokoa fa tena tiatsika izy, tena ilaitsika tokoa izy eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Raha izany tokoa mantsy dia ho marina amintsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7:20 izay vao avy novakitsika teo manao hoe ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsah ianareo amin'ny fonareo rehetra. Izany hoe ireo olona rehetra izay maniry hitady sy hikatsaka an'Andriamanitra amin'ny kery sy amin'ny fony rehetra tokoa no ahita an'Andriamanitra marina. Koa raha izany ry havana, izy amintsika reto aza no hanana fahasahiana hiteny indray hoe ny anay aloha ny fiainanay tena mandeha milamina tokoa, tsy misy manotohina ka dia tsisy mahatery anay hitady sy hikatsaka an'Andriamanitra izany. Tsy misy ilanay ny fanampian'Andriamanitra koa ary tsy misy ilanay hidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainanay satria ampy tanteraka hiatrehanay ny fiainanay iray manontolo, ny volanay, ny herinay, ny tanjakay. Tsarovy ry havana fa tsy maintsy ho avy ny andro sy ny fotoana izay tsy maintsy ilantsika vonjy, ilantsika fanampiana avy amin'Andriamanitra. Be dia be zavatra mety mbola iseho amin'ny fiainantsika izay tsy voavahan'ny volantsika mihitsy, tsy voavahan'ny herintsika, tsy voavahan'ny fahalalantsika ihany koa. Ao ny fahasalamantsika, ao ny ady sy ny korotana ao tokantrano ao ny ditra ny vady, ao ny zanaka, ao ny fianaran'ny ankizy, ny asa fivelomana izay tsy mandeha amin'izay tokony ho izy, ao ny olana ara-panahy indrindra zany rehetra zany ry havana dia tena mila vavaka tokoa, mila fibebahana, fifonana eo anatrehan'Andriamanitra, tsy maintsy mila miverina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tsarovy ry havana fa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Malakia 3:9 dia mampahatsiahy isika tokoa hoe fa indro avy ny andro mandoro toy ny fahatana fandoroana izy ary ny prere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary ka dia andoro azy ny andro izay ho avy hoy Jehovah tompony maro ka tsy asiany misy miangana na ny fakany na ny sapany. Izany hoe ny olona rehetra izay feno frerehana, izay mihevitra ny tena no zavatra, tsy mila fanampiana avy amin'Andriamanitra fa mahavita ny tenany. Ireo izay tsy mifikitra tsara amin'Andriamanitra, tsy mitady azy amin'izay tokony ho izy, ary tsy mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana tokony hipetrahan'Andriamanitra koa, dia tadidio ry havana fa tsy ho avelany devoly fahavalontsika hiala maina izany fa tsy maintsy ho poteny ary ho ravany tsy avelany raha tsy any amin'ny farimy rehetra afy miaraka aminy. Ary ny tena mampalahelo amin'izao fotoana izao ry havana dia betsaka ny olona izay tafiditra ao anatin'io fatana fandoroana io, izany hoe na dia efa tena tafalatsaka ao anatin'ilay olana mafy isan-karazany aza dia mbola miziriziry manamafy ny fony, tsy mety mitady an'Andriamanitra, tsy mety miverina mivavaka amin'Andriamanitra, tsy mety mifona sy mibebaka miaikelika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mihevitra hitady vonjy avy amin'Andriamanitra izany mihitsy. Ny vahaolana nefa natolotry ny tompo antsika mazava tsara nefa dia tsy misy afa-tsy ny mitady an'Andriamanitra amin'ny fo marina tokoa. Tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe rakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra aho dia ho hitanareo tokoa, tadiavo aho dia ho velona ianareo hoy ny tompo. Izany rehetrarehetra izany ry havana zavatra nataony Ezekela avokoa izany raha nandalovana aretina tena mafy saika nanikotra ny aina izy dia nositran'Andriamanitra Ezekela ary mbola nomeny tombonandro 5 taona indray hivelomana. Davida koa raha toaka ny hodidina taminy fandriky ny fahafatesana dia tsy mba nitady zavatra hafa izany izy azahoany famonjena fa Andriamanitra irery ihany no katsahiny mafy dia mafy satria fantany fa izy irery ihany no afaka monjy sy hanafaka azy. Koa leo re mba ataontsika ampy aresy lahatra tsika izany rehetrarehetra izany mba hiverenantsika amin'Andriamanitra, hifonantsika ary hibebahantsika eo anatrehany, hikatsahantsika sy hitadiavantsika an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra tokoa. Raha sanatria nefa isika ka mbola manamafy ny fotsika ihany dia azadino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia 5:5 manao hoe mitadiavan Jehova ianareo dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Satria mantsy tsy maintsy ho avy tokoa ry havana ilay fotoana hitadiavantsika an'Andriamanitra fatratra fa tsy ahita azy intsony isika. Ho avy ilay fotoana hampangetahetatsika handray toroteny, handray fampianarana fa tsy handrehan'izany intsony ihany koa isika. Tandremo ry havana fa raha tsy maniry hitady an'Andriamanitra ne isika ka tsy maintsy fanahy ratsy ny miditra ao amin'ny fiainantsika. Raha tsy liana hitady fahendrena isika dia tsy maintsy lavo
ao anatin'ny fahadalàna. Rehefa tsy maniry hitady fahamasinana isika dia tsy maintsy hitafalatsaka ao anatin'ny faharatsiana maro isan-karazany. Rehefa tsy mangetaeta fanetretena ihany koa isika dia tsy maintsy miaina ao anatin'ny firerehana sy ny fiavonavonana tanteraka. Noho izany ry havana dia aleo foana re mitady an'Andriamanitra fotsika rehetra. Aleo mity azy tanteraka, manompo azy amierytsika rehetra ary mifikitra amin'ny mandrakariva. Tsarovy ry havana fa ny faneketsika hitady an'Andriamanitra tokoa dia midika fa tsy eketsika intsony ny devoly fahavalontsika. Hiditra an-tsehatra eo amin'ny asantsika, hiditra an-tsehatra eo amin'ny fianarantsika, hiditra an-tsehatra eo amin'ny tontolom-piainantsika, eo amin'ny tokantranontsika iray manontolo. Fa Andriamanitra irery ihany no andidy sy hanapaka ny fiainantsika ka hanome antsika fiadanana mandrakizay ihany koa ary hampahomby antsika amin'ny zavatra rehetra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny faniriana hitady isika azaka an'Andriamanitra kosa dia mba aoka meno ny fotsika mpanompony rehetra. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindranao zay tompo malala fa tsy mety mangina tokoa ianao. Ny teny mananatra anay zanakao isan'andro amin'ny alalan'ny teninao mba nitsinao ny lalandisonay rehetra. Hitanao tokoa mantsy Jesosy fa be dehibe aminay amin'izao fotoana tombotra ny farany zao no efa tsy miorina tsara ny finoananao intsony. Be dehibe ny tsy mahatoky ny fitantananao, tsy mahatoky ny herinao sy ny fahefanao intsony. Enina dia efa fantatray tokoa aza ny teninao hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanareo. Dia mbola maro ihany izay Jesosy no resy manaraka an'ilay lalandisony izao tontolo izao. Izay heverina hoe malalaka sy migodana, tsy misy maneritery ny fiainanay kanefa dia adininay fa mitondra anay tanteraka any amin'ny fahaverezana mandrakizay izany. Izany hevi-diso izany tokoa mantsy Jesosy no mameno ny fo sy ny sainay ka mahatonga anay hevitra fa ny volanay, ny herinay, ny fahaizanay ihany ampy tanteraka hiatrehanay ny fiainanay iray manontolo. Ka tsy misy ilanay na dia kely akory aza ny mivavaka aminao Andriamanitra. Tsy misy ilainay akory na dia nitady sy mikatsaka anao aza ary tsy ilainay akory ny mifona sy mibebaka eo anatrehanao. Zany no nadalanay, zany no ditra ny fonay Jesosy eo. Menatra mangahy ahy izay tompo eo anatrehan'izany rehetra zany. Komandra fo aminay tompo malalo, mamelà ny heloka rehetra dia mba avelao re tompo. Fanay masinao hiasa mahery ao anatinay, ampitombo finoananay tanteraka, ananana etaeta feno azo tona hivavaka aminao isan'andro. Andrisika anay ihany koa hibaby kelika eo amin'ny tongo masinao ka anapahana hevitra tsy hiverenanay amin'izany otana izany intsony mandrakizay. Ary dia samy vonona tanteraka izay hitady isika atsaka anao amin'ny fonay rehetra sy amin'ny herinay rehetra. Dia ho hitanay tokoa ianao andidy hanapaka eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Aneo ny herinao sy ny fahefanao ianao mba azahoanay fifaliana sy fiadanana mendrika ny voninahitra. Amen. Raisom-pinoana ry havana ny ranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no ahefa izany ary mbola hiteny aminareo foana hoe tadiavy sy katsao amin'ny fonareo rehetra ao dia ho hitanareo tokoa. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny finoana sy ny fahatokinanao kosa tompo aoka mba hameno anay tsirairay avy. Ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.